Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalang Vaovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni fampalalang Vaovao. Mitoy ny ezaky ny filoha hanafenan'ny fananany zopirenena frantsay notokana n'ilay trano nahaterahan'ny tao Antsirabe izay navadika ho musée androany. Io trano io izay trano mpanjakana fa tsy trano manokana. Miankina amin'ireo rafi-pitsarana ny isian'ny krizy eto amin'ny firenena na tsy hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpitarika antoko politika. Isan'ny singa iray ahitana izany ny ho fanapahan-kevitry ny fitsarana sy ny mpitsara mahakasika ny nasionaliten'ny filoha izay mamatotra azy amin'ny fifidianana ho avy. Miisa enina ireo taranjana nanaovana fifaninana tamin'ny lalaon'ny nosy androany. Raha ny antotanisa vonjomaika, mitazona ny laharana voalohany hatrany ireo atleta malagasy izay nahazo medaly ny totaly 770. Miaina anaty fahantrana maro lafy na ny pauvreté multidimensionnelle avokoa ny 9.5 zaza malagasy raha nitatitry ny fanadihadiana nataon'ny Instat sy ny UNICEF. Isan'ny miaina anaty fahantrana lalina ny zaza nateraka reny mpianakaviana tsy mahana fahalalana ampy sy ny avy amin'ireo ray aman-dreny ny saram-panamadina. Maresaka iraisam-pirenena, tapitra androany ny ultimatum manapetraky ny fitondrana tetezamitany tafika frantsay ao Niger. Izy ireo izay mangataka ny ialan'ny reto farany ao amin'ny tany atao anatin'ny 8 ora. Ary ao avy hatrany ary ny andinindinindreo. Finaritra tomboky lasy tonga vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam Vaovao amin'ity ala ity atena ny araba ary manasana ihany koa anaraka ny fampahalalam Vaovao hoe tsika manokatra izay amin'ity ala ity miditra herinandro vaovao isika hifarana ny lalaon'nosy andiany faraiky amby folo lalaon'nosy no hifarana fa ny raharam-pirenena mitohy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao indrindra ny politika ny fividianana ary io andavanandro mpiainatra malagasy io. Makasika izay no andeha rahantsika ao anatiny matoa andahatsoratra ka eton andriatsilavo amin'ity ala ity. Tsy nahahodina ny sain'ny mpanara-baovao hatramin'ny vahoaka tsy mandady arona, tsy resaka na tsy eritreritra ny andavanandro ny lalaon'ny nosy andian'ny faraiky ambin'ny folo hifarana sahady atao anatin'ny herinandro. Ny zava-dehibe aloha ny fanohana ny rehetra hiaro ny voninay pirenena, ny rahina ny malagasy, saro-piaro amin'ity tanindrazana iombonana ity. Voaporofo teny mahamasina izany tamin'ny lanonam-panokafana. Te hanohana ireo atleta malagasy ny olona ary ny ara-paly tanaty fety, hanohana sy mampahery ireo atleta malagasy no nahatongavana maro teny. Etsy andaniny, ny politika mandeha ihany. Mitombo isa isanandro ireo manambara fa hirotsaka hovidiana filoham-pirenena malagasy. Samy maneho fanankianana mahavaivay ny mpitondra ankehitriny ireny hirotsaka hovidiana ireny, hanamarinan'ny antom-pilatsahan-ko hovidiany. Raha akapoka ny vendikevitra izy ireny, tsy azo ekena intsony ny mbola hanohizan'izao ekipa ankehitriny izao, fepito-piasana manaraka indray. Manomboka miakatra ny feo, ny amin'ny hoe, tsy tokony mahazo mirotsaka hovidiana filoham-pirenena malagasy intsony ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina, no ilay taratasy 10 cm ananany, mahateratany frantsay azy io. Zom-pirenena tokana hoe ireo mpanohitra na mpifanandrina aminy no ananany, dia ny zom-pirenena frantsay izany. To tsy matokony fitsarana malagasy intsony ireo mpanao politika, mivoy izay hevitra izay. Tsy matokony ny senisy ny HCC ihany koa raha mahazo mirotsaka hovidiana io filoha ankehitriny io. Nisy ny fiahona saika atao tamin'ny toerana mikatona teny amin'ny Iandi bypass. Toerana mikatona raha teo no hoe azo anaovana fanehoan-kevitra politika na famorim-bahoaka politika ho an'ny mpanohitra. Raha mahazo manao ankalamanjana, ny mpomba ny fanjakana na ny mpitondra fanjakana sy ny manao fanamina politika orange sy ny hafa miaraka aminy, toy ny Freedom sy ny TMH, raha tsy teny afa-tsy ireo. Nateo aza ny hoe anaty trano ny mpanohitra no mahazo mamory olona sy maneho fanehoan-kevitra. Tsy tanteraka ny tetsy amin'ny bypass. Mandeha ny resaka, tsy hijanona intsony io hetsika saika atao teny amin'ny bypass io. Ny fotoana miazakazaka be, inona ny saritranga?
Ny hetsika syndikaly mahazo vahana ny fitakin'ny mpianatra eny amin'ny Université n'Antananarivo ireny ny arahana hita ireny hamorom-pisehatra ny raharahampirenena ny FFKM. Inona daholo zany? Ny fitondram-panjakana ankehitriny tahaka ny nataon'ny tany aloha izay nokian'ny fon'izy ireo tsy teo amin'ny toerana hitokany zavatra maromaro na hanao inauguration amin'ity herinandro ity. Toy hazakazahana be izany mamonjy ilay alohan'ny 9 septambra ve, fotoana isehoana sy hanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana na pré-campagne. Resaky ny maona sy ny marenina ve sanatria no iainan'ny malagasy ankehitriny ady tombotsoa manokana no mahazo laka amin'izao fotoana. Misy ny fitiavan-tena lalina aomby amin'ny isian'ny fifampiresahana ambony latabatra hijerena ny tombotsoa-pirenena marina ve ny FFKM. Very momoka ve ilay soatoavina mampiavaka ny malagasy dia ny fihavanana. Raha hita taratra ny firaisankina ny malagasy ao anatin'izay lalaon'ozay mitohatra ny ezaka ataon'ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoan'izao hanafenana ny fananany zoam-pirenena frantsay tamin'ity androany ity notokana n'ilay trano nahaterahany tao Antsirabe izay navadika ho musée. Io trano io izay trano mpanjakana fa tsy trano azy manokana akory. Gaeton Andrietsilavo. Nanaitra ny maro ny zava-nisy nandritra ny fandalovan'ny filoha Rajoelina tao Antsirabe androany. Nisy ny fitokanana ny trano nahaterahan'ny filoha izay navadika ho musée. Io trano io izay nipetrahan'ny ray aman-drenin'ny filoha tamin'izany fotoana. Faly mandray anareo amin'ny ity toerana nalatsahany tavolinao ity namena vavanao zany nianatra naminja nianatra nandeha 409D izay nitoeran'ny ray aman-dreninao ny sergent chef Rajoel Ivarozé tamin'izany fotoana izany. Hita taratra teto fa manao izay ezaka rehetra anehoana fa malagasy ny filoha ary nanamafy fa malagasy teraka tao Antsirabe. Mirakotra ny tantara tokoa ity trano ity ary misaotra nareo mikarakara ny zavatra rehetrarehetra izay mety ho hitatsika sy hitazantsika eto amin'ity trano ity. Ny papako tokoa dia formateur izy moa tireur d'élite dia nanao ny formation na resaka tira teto amin'ity akademia miaramila ity dia teto zany no teraka teto no latsaka ny tavoniko dia hatramin'ny telo taona dia telo taona zay vao affecté tany ministère de défense tany Antananarivo izy dia niasa tany Antananarivo dia tao Antananarivo no nalehibe sy indrindra no tsy ny tany naterahana sy ny nahalehibe ny filoha no olana fa izy malagasy ampitaona nangataka naturalisation mizaka ny zoam-pirenena frantsay. Tsy afaka mbavan'ny maro hatramin'izao io fananany filoha Rajoelina zoam-pirenena frantsay io indrindra fa izy no nangataka izany. Mazava ihany koa ny voalazan'ny lalàna izay tsy tokony isy adevitra intsony. Very avy hatrany ny zoma malagasy raha mangataka naturalisation ka mizaka zoam-pirenena hafa ilay olona ampitaona nangataka izany. Izao indray ny tranom-panjakana nisy ny filoha hatramin'ny fahatelo taonany notokanana atao musée. Tranga tsy fahita eran-tany zany hoe ny filohan'ny repoblika amperinasa no anokanana musée any amin'ny tany tsy misy demokrasia izay ampanompo sy mpanindranindra olona raha tsy ilaza fa tsy Korea Avaratra no ahitana tranga tahaka izao. I Kim Jong-un ihany no manana musée amin'ny mampitondra amperinasa azy, ny azy izay fitondrana ifandovana. Ny any Frantsa ihany koa ohatra misy ny musée natokana ho an'ny filohan'ny repoblika frantsay, musée izay natokana metrahana ireo fanomezana azo ny filoha nandritra ny fitondrany, ireo fanomezana diplomatika sy ny sisa. Musée atao any amin'ny toerana nahaterahan'ny filoha, na ny trano fonenany, na ny tranony manokana fa tsy any amin'ny tranom-panjakana tahaka izao akory. Ary ny tranom-panjakana ihany koa izay tokony fandimbiasana ireo mpiasa-panjakana maro, indrindra amin'izao fotoana mampitangana ny vidim-piainana izao, ka ifandrombaha ny mpiasa-panjakana ny trano tahaka ireny, ialana amin'ny hofa-trano sy ny vidin'ny jiro sy ny rano. Io tranom-panjakana io izay tsy hoe any fianakaviana na fananany filoha manokana fa tranom-panjakana amin'ny maha tranom-panjakana azy izay. Fa miankina amin'ireo rafi-pitsarana ny sy ny krizy eto amin'ny firenena na tsy ony faneho-kevitra ireo mpitarika antoko politika samihafa amin'izao fotoan'izao. Isan'ny singa iray etan'izany ho fanapa-kevitra ny fitsarana sy ny mpitsara momba ny fizakan'ny filohan'ny pirenena. Ny zoam-pirenena frantsay ka tsy tokony ho isan'ireo kandida amin'ny fividianana filohan'ny pirenena intsony. Henri Florian. Mitodika eny amin'ny fitsarana avy momba ny lelam-panorenana ny masony rehetra amin'izao fotoana izao. Miandry ireo mety ho zava-miseho amin'izao vanim-potoana. Fandraisany ireo antonta-taratasy firotsaham-kofidina ho an'ireo izay hifaninana ho filoha-pirenena. Nateo aza ny fandava ny ACC ny fitoriana
zay napetraky ny antoko politika momba ny fizakan'ny filoha andrajoelona izy ho pirenena vahiny tanteraka saingy mitantona ny firenena. Isan'ny andrasan'ny maro ankehitriny ny mety ho fandraisan'ny ACC ny atao tantarazazy filasoa-kofidiana ho an'ny andrajoelona raha toka ka mbola irosao-kofidiana ity farany amin'ny fivolana amin'ity taona ity. Ho hita eo araka izany raha toka fitsarana ampitovitantina ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna la tsy anisy tombo sy ala na madinika na vaventy olon-tsotra sy filoha-pirenena fa hitsara araka ny lalàna ny ACC. Fa misy ny fehezanteny tena mazava mahitsy sady tsotra ao anatin'izay lalàn'izay hoe very ny mamalagasy ny zoam-pirenena mamalagasy rehefa mizaka an'izay zoam-pirenena vahiny izay raha toka amin'ny fotoana na feno taona ny olona anankiray no angatany an'ilay zoam-pirenena vahiny ka azony izany. Ny lalàna ampiasana dia tsy misy ny ady-hevitra fa tokony arahana izany saingy raha toa moa izany izy ireo ka vonina hiotsaka foana ihany ao anatin'izay zavatra rehetra izay endrasantsika ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mahakasika ny recevabilité ny filatsahako-fidiana fa endrasantsika etontoy an'izany. Hitantsika tato anatin'ity fitondram-panjakana ity moa izany fa lasa zavatra normal ny fandikan-dalàna. Betsaka ny fandikan-dalàna izay hitantsika nandritran'izay 5 taona izay betsaka ny tsy fanarahan-dalàna maro samihafa ary teo ihany koa ny fanovanana, fanitsinana, fanamboamboarana ny lalàna arak'izay napetipety an'ireo mpitondra teto amin'ny firenen'ireo. Nanomboka tamin'ny nivoany antoto taratasy momba ny fizakan'ny filoha-pirenena sy ny ankohonany ny zoam-pirenena frantsay io maro no tafotoany taony nahatsaro tena voafitaka tamin'ny nanafena ny filoha andrajoelona izany tao anatin'ny taona maro. Namafisiny ireo fikambanany tanora ihany koa fa tsy azo ekena intsony ny mbola hiverena ny hitantana ny firenena no ny famitana ny vahoaka malagasy fa eo ihany koa ny tsy fahaizany mametraka ny tena laharam-pahamehana teto amin'ny firenena. Mazava ho azy ilay izy fa ny fitondram-panjakana nge tsy mahay manavaka ny tena priorité tsy hainy zany satria ny antony no mamaika atsika dia karazana ohatrany hoe frère fisekosekoana zany ny tena marina satria miasina an'ireny vola tsy tokotry foroana lany amin'ireny karazana hoe fitaterana ataroby ambony reny nefa ny hitsekilan'izay ny vahoaka malagasy tena tsy takona fenina amin'ny fahaseranana indrindra ny fidiram-pianatra anany amin'ny EPP sy ny sisa dia mana elo ndray aman-dreny fa mbola andoavana vola nefa ny vola tokony anaovana zavatra hafa na mahay io jirama io ary hitantsika vola tsy tokotry foroana ny amena ny jirama nefa mbola zao ny anatsika maninona raha tsy hay mihitsy zany no manavaka an'ilay priorité ka zay no mahatonga anay anapa-kevitra zany hoe ny antony zany tsy tia merina zao fitatana ny raha-panjakana izao tsony ny vondron'ny tanora malagasy. Efa mazava ary tsy tokony hiadian-kevitra intsony ny voarakitry ny lalàna ao amin'ny 9/7 ny code de la nationalité malagasy very ny mahateratany malagasy raha toka efa feno taona no mangataka ny hanana zoam-pirenena vahiny ny filoha andrajoelona izay efa 10 taona tamin'ny nazahoana ny zoam-pirenena frantsay. Avalitsika ny mahakasika ny nationalité any filohan'ny repoblika ho an'ny androany fa miisa eniny ireo taranja nanaovana fifaninanana tamin'ny alohanosy tamin'ity androany ity raha ny antotanisa vonjomaika ananana amin'izao fotoana izao mitazona larana voalohany hatrany ireo atleta malagasy izay nahazo medaly mitotaly 770 ny lahy raha nevison. Mitana ny laharana voalohany hatrany ny atleta malagasy miatrika ny lalon'ny nosy anjiany fa 170 mitotaly 770 indray ny medaly azo ny atleta malagasy ka ny 320 no volamena 520 ny volafotsy ary 440 kosa no medaly alimo. Eo amin'ny laharana fahatelo no misy anisy La Réunion izay nahazo medaly 520. Eo amin'ny laharana fahaefatra kosa indray no misy anisy Seychelles manaraka azy i Mayotte izay nahazo ny medaly miisa 20. Eo amin'ny laharana fahaenina mitovy kosa no misy anisy Comores sy Maldives izay nahazo medaly miisa 4 avy. Ho an'ny Madagasikara amin'ny taranja fibatana fonjaby medaly volamena miisa 4, volafotsy miisa 2 ary alimo iray indray no azon'ny mpibata fonjaby malagasy androany. Ho an'ny handball sokajy vehivavy kosa nivoaka ho mpandresy ny ekipa-pirenena malagasy manoloana ny Maurice tamin'ny isa 430 sy 20. Ho an'ny taranja baskety sokajy 3x3 kosa samy tafiakatra amin'ny lalao famaranana ny ekipa-pirenena malagasy na lahy na vavy samy nandresy tamin'ny isa 220 ho 7 ny vehivavy raha toka 220 no 8 ny ho an'ny lehilahy.
Isan'ny vaovao mahafinaritra zany rehefa mitombo hatrany ny medaly azony atleta malagasy ao anatin'izay fifaninanana isan'ny goavana eo amin'ny sehatra iraisany pirenena. Izay fa tontolo ny fampianarana mitoy ny université maty tsy akatso amin'izao fotoan'izao. Araka ny tapaka nandritra ny fivoriam-beny sesay sampana Antananarivo tamin'ity androany ity. Tsy misy ny finiavana ara-politika avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny famanana olan'ireo mpampianatra. Na efa maro azy ireo vahaolana naroso tao anatin'izay, antony anaovana izy ireo amin'izao fotoan'izao. Ny hetsika mangina mandritra ity herinandro ny lalon'nosy ity. Efa amam-bolana izao no niroso tamin'ny université maty ny teny Ankatso hatramin'ny androany. Tsy mbola nisy ny vahaolana natolotry ny tompon'andraikitra. Mitohy hatrany araka izany ny hetsika ho an'ny CCS Sampanantananarivo androany. Tapaka nandritra ny fivoriam-be fa hetsika mangina no atao mandritra izao lalaon'ny nosy izao. Manohy ny fitakindrina sy ny fampitsaharana, ny fampianarana, ny fikarohana ety amin'ny anjery manontolo miankina amin'ny fanjakana eto Antananarivo sy ny foibem-pikarohana nasionaly ny CCS Sampana Antananarivo. Etsy eo anatrehan'ny fanatanterahana an'ireo fifaninanana olimpika ny nosy ety amin'ny ranomasimbe indianina dia nisafidy ny CCS Sampanantananarivo ny anao etsika mangina ary dia amin'ny zoma ho avy izao no manatanteraka indray fivoriam-be ahafahana manao tombana raha toka hifoha amin'ny torimaso ny mpitondra fanjakana ary fanambara ho rentano rendanitra ny fanapahan-kevitra ny fiombonana ny syndicat ny mpiasa manerana ny Madagasikara fa ninninona manjo ny syndicat eny fa na dia mpikambana tokana monja amin'ny syndicat dia mitovy amin'ny fahorin'ny syndicat rehetra manerana ny nosy zay ka tsy maintsy andraisany fanapahan-kevitra miaraka. Maro ireo dinika sy fifampiresahana natao raha ny fanazavana saingy tsy misy ny finiavana ara-politika mahana ny olan'ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra. Misy foana ny fampiresahana eo amin'ny CCS sy ny mpitondra fanjakana isan'ambaratongany. Ary misy ny sosikevitra mahana ny olana avy hatrany faran'izay aingana na ny mety olana tomotrezaka zany na ny eo ihany koa hoe mety lavitrezaka. Fa saingy ny finiavana ara-politika sy ny fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana no andrasana fatratra. Koa dia mino mananteny zay fa tany-tandalany Madagasikara misy mpitondra lanim-bahoaka eto Madagasikara izay everiny CSS fa ny fanaovana zinona sy ny fanaovana anjorom-bala ary ny fanaovana tsinotsinona ny hasany fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ny zosiasy ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra dia everinay fa fanapotehana sy fieverana hanimba tanteraka an'izany université miankina amin'ny fanjakan'izay. Raha iverenana nanomboka tamin'ny fahafitony volana aogositra 2024 ireo syndicat-ny mpampianatra pikaroka eny anivon'ny université n'Antananarivo no nanao antso avy mikasika ny andinihana ny olan'izy ireo nandritra ny filan-kevitry ny ministra. Tsy nisy ny valiny izany ka niroso tamin'ny fanakatonana ny vavadin'ny université ny CSS ny faha 20 aogositra lasa teo. Ny amafy ny hetsika tao aorian'izay ary nanatevina arany ireo sampan'ny CSS any amin'ny faritra. Nampin'ny fitakian'ireo mpianatra amerinana amin'ny laon'ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany fa hiazo an'ny fianarantsoa vetivetsika, manome 2.70 ora ny fitondram-panjakan'ireo mpianatra eny anivon'ny université nandrain-jato amin'izao fotoana. Raha tsy mivaly ny fitakian'izy ireo mahakasika ny tokony hanohizana ny fianarana sy ny fampiakarana ny vatsim-pianarana ho 100 isan-jato. Eo ihany koa ny fangatahany izy ireo ny prime izay nampanantenainy ny filohan'ny repoblika izay tsy mbola misy tohiny hatramin'izao. Aingo rakotonirina kolo fianarantsoa. Manambolonahitra 20 no nahavita fiofanana nandritra ny 3 taona teto amin'ny sekoly manambolonahitra Akademia Miaramila Antsirabe ka navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany alatsinainy fa 20 ny volana aogositra 2024 nandritra lanonana ara-miaramila fandresena. Nisalotra ny anarana Amiral Didier Ratsiraka ireto mpianatra ao manambolonahitra izay navoaka tamin'ny andihany fa 440 ireto. Zava-dehibe ny asin'ny tanindrazana ka tokony harovana hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena ary andraikitra ny mpitandro filaminana ny ampandry fahalemana ireo faritra tsirairay eto amin'ny tany sy ny Repoblikan'i Madagasikara. Hiatrika fifidianana firenena atsoatsy
ary efa vonona ny tafika malagasy mba natorombana izany ao anatiny filaminana tanteraka. Saraka manerana amin'ny nosy sy ireo mafaraka eto Madagasikara tafika malagasy ary miantsakaiky amin'ny vahoaka iferena trano ny filaminana tany Repoblikan'ny Madagasikara indrindra eo amin'ny fiarahamonina rehetra misy atsika. Izany nirana tanterahana nanomboka tamin'ny volana iny ny fikanando fikanando isaparika mikasika amin'ny fiarovana sy ny fisika amin'ny filaminana. Ijerena ireo vahaolana ampandrena fahalemana amin'ny faritra tsirairay sady amalina ny etaetan'ny vahoaka ny andrava fitoniana na any amin'ny tontolo ambanivohitra zany na any amin'ny tanan-dehibe. Miatsika fividianana rahateo isika ratsoatsy ka voninahana ndraiky ireo rehetra mifanarify amin'izany tafika malagasy atomomana izany ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana tanteraka. Izany ezaka fadidy tsy fampandrosoana rehetra zany hoenty fisaorana tafotafo ny lehibe ny fibakiona eto amin'ity akademia ramility. Tsy ireo lehibe isatsokaziny tsy ny tano asasara tsy ny kely solo nanolotra ny tsara indrindra nandrindra ny fampiofanana tao anatin'izay telo taona zay. Araka izany dia ho tantara mipetraka ho an'ny tontolon'ny tafika malagasy ireto manamboninahitra ho an'ny andiany fa-770 izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny akademia miaramila teto Antsirabe ireto izay nisalotra ny anarana Amiral Didera Tsiraka. Mahakasika ny famoahana mpianatra ho manamboninahitra tany Antsirabe tamin'ity androan'ity izay mpianatra ho manamboninahitra misy 9 iny fanadiadinana raha tsikiny fa mangataka fanampiana avy amin'ny olom-pirenena ahafahany mirotsaka ho kandida amin'ny fividianana filohan'ny pirenena ny eo anivony antoko RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables averina ny amin'ny vahoaka ny fahefana raha ny fanazavana izy ireo ka antony hanaovan'ilay fangatahana tolo-tanana. Androany no nanao fanambarana ny teo anivony antoko RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables ny fisokavan'ny fiafandraisana ny fititsim-bahiditra avy amin'ny malagasy mba ahafahana mandrotsaka kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao avy izao. Tsapany fantran'ny malagasy amin'izao antony angatahana fanampiana amin'ny olom-pirenena. Ny hevitry RCR dia hoe misy olona tena mafoy na hatrany caution na hatrany amin'ny campagne asafidiny iny. Fa misy olona koa basahirana koa izy dia ny RCR nametraka hoe azo atao raha ohatra ka tafaveran'ny fanjakana zay caution ny RCR dia mahazo safidiny olona ho an'izay mafoy dia mafoy tanteraka ho an'izay tsy mafoy fa mba misy programmany hafa na mafoy ary izy fa misy programmany hafa anaovany volany dia averin'ny RCR zay vola raha zay tian'le olona zany hoe misafidy le olona ka averiny RCR raha ohatra ka tratra le 10%. Raha tsy tratra moa le 10% indikan'izay tsy ampy le citoyen responsable rehefa tsy ampy le citoyen responsable le olona ndraikitra dia mbola tsy mendrika Madagasikara zany ny ahita fandrosoana. Ny 1 septambra ho avy izao no hanao fanambarana na isy na tsy isy ny kandida harotsaky ny antoko RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables raha ny tatitra androany hatrany. Tanjona amin'izany raha ny fanazavana ny amerenana indray ny fahefana amin'ny vahoaka. Vaovao ny politika izay hatrany dia zava-dehibe nisy ny fifampiresahany eo amin'ny mpanao politika ka tsy hitsabahany olo-kafa avy any ivelany hijerena ny marimaritra iraisany eto amin'ny firenena ahafahana mijery ihany koa ny asony sosialim-bahoaka hoy ny fanehoan-kevitra mikambana teo anivon'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy teo aloha miditra ao anaty vanim-potoana mafampantsika amin'izao fotoana izao indrindra ao anatin'izao akatoko ny fividianan'izao ka ilainy izay isiny ny fitoniana izay. Henri Florian miazakazaka be ny todera eto amin'ny firenena ankehitriny tsy masakana ny afo manodidina ny tontolo politika tsirehatra ny lalan'nosy izay miditra ao anatin'ny andro fahefatra ho an'ny androany. Samy mitondra ny lohany ny malagasy manao izay mahametimety azy manokana ka tsy mijery intsony ilay tombontsoa iarahany be sy ny maro voazarazara ny ay aloha voany ny hafa ka mahatonga saina ny zava-miseho manoloana io velomina ny lakolosy fanerina ny ato fanahy ny sambatandolona mba samy ayanavaka ny vary amin'ny tsiparifary sanatria andresaka hivadika tantara rasy ho an'ny firenena ny zava-misy etsero firenena mendriky Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy ka tokony ahefampiresaka sy fandamina ary hijery ny tombontsoa manokana ny rehetra indrindra fa ny mpanao politika ka tsy anaiky hitsabahan'ny hafa ny fandaminana. Fa isika samitsika ve tsy afaka atao hoe isoroka aloha zay mety hoe olana eto amin'ny firenena tsy alala zay tena mety ho tombontsoa ve tsy malalany hoe
hamany resaka olana rehetrarehetra ve tsy afaka ny ifanatona sy ifampiresaka anaty fifanajana ve fa tsy maintsy elany lanin'olo loatra foana sody manary asina sy lanja ny firenentsika ary ny fiandriana ny firenena sy maha-olombelona antsika malagasy mihitsy a so soatoavitsika mihitsy zavatra ohatrany hoe zavatra vitantsika de maninona no hidiran'ny olo loatra zany a de lasa miankindolo ohatratsika hitsabahany olona loatra tsika tombontsoan'iza marina no katsahana tsika ve tsy alala mikatsaka ny tena tombontsoa amin'ny firenentsika raha samitsika fa de io samy makatsy de hitsabahany olona fotsiny io de rava ny firenentsika ka miantso ny ataontsika hoe ny ampopirenena iombonana mihitsy mba tsy hoe hanilitsika fa hoe halala mifetra tokony hidiran'ireny olo eny sy ny toerana ametrahana andreny sy ny tena andraikitra tokony raisitsika ao anatin'ny soatoavana sy faindrena tena mamalakasy. Mila mailo sy malina ny vahoaka rehetra ka ahijery ny mpitondra-pindamo ny fahefana indray amin'izao ankatoky ny fivitanana izao fotoana tokony ampisehoany ny malagasy ny firaisan-kina ankehitriny ao anatin'ny fiasan-tsainana ny mety mpitondra omena fahefana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny hita mpitondra manana tanjona hafa ka tsy ampanantena zavatra tsy ho vita tahaka ny taon'ny mpitondra ankehitriny nolainy ny firenena mba hiaidany ny vahoaka malagasy ao aminy. Izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendo vetivety ao anaty doka fohy amin'ity ala ity rehefa avy eo no hanarahantsika ny faneho-kevitry ny filoha nasionaly ny fikambanabe ny gadra politika mahakasika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao io ihany koa ny zava-misy mahakasika ny fahantrana maro lafy izay iaina ny zaza malagasy ampahany amin'ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa ary tompokilasy tovovavy vetivety. Studio 58 Manoltranao New Raza. Fampisehoana ny sabotsy 9 septembre amin'ny telora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimeno. Itapakila hitanao ao amin'ny www.ticketplace.io na eny boutique masina rehetra. Lasity hivandry isorak accourdi Smart Handball machine musique akorondrano. Sponsor officiel Telma. Fantatro efa misy ihany koa ny yaourt boire Yama misy siro fraise, vanille ary coco amin'ny vidiny 27 ariary monja. Yama ilaiko tsotrao. Mena ny arabatra ny tombokilasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Miaina anaty fahantrana maro lafina ny pauvreté multidimensionnelle avokoa ny 6.7 ny zaza malagasy raha ny tatitra ny fanadihadiana izay nataony Instat sy ny teo anivony UNICEF. Isan'ny miaina anaty fahantrana lalina ny zaza nateraka renim-pianakaviana tsy manana fahalalana ampy sy ny avy amin'ireo ray aman-dreny. Ny saram-panambadiana indrindra ny antoliara amin'izao fotoana izao. Ianjadiny ny fahantrana maro lafy ny roa patelo ny zaza malagasy na tsy nahita ampivoarana azy izany hoarina ny taona 2024. Ambony hatrany ny tarehimarika Kamila andraisana fepetra. Antony, maro ireo voakasika ny fahantrana maro lafy izay tsy voatery avy amin'ny fianakaviana sahirana arabola ihany. Raha ohatra ny ankizy mipetraka ao anatina fianakaviana, mety hoe manakatao le fianakaviana fa le ankizy mety azo klasena ho mahantra ihany. Izay moa zany nisy 8% na ankizy zao hita tao anatin'izay. Indrindra hoe rehefa tsy mianatra zany reny mpianakaviana dia tena ambonimbony tokoa zany ilay chance na le risque ananan'ilay zaza tamin'ny fahantrana ambony dia eo koa indrindra menazy zany izay manana tay ngezangeza zany dia any koa zany any ambony le risque ananan'ilay zaza tamin'ny fahantrana ambony be. Ny faritra atsimo andrefana moa zany no tena zay zany ilay profil le izy no tena manana tamin'ny fahantrana ambony indrindra amin'ny zaza zany latsaka ny 17 taona. Mizara valo mazava ny teboka no raisina namaritana ny fahantrana maro lafy, izany tona ny fahasalamana, ny fanjari-tsakafo, ny fisitrahana rano, ny fampianarana sy ny toeram-ponenana. Amin'ny roa patelon'ireo zaza malagasy ireo, iray amin'ny 5,
izany hoe mandridina ny 800 miaina anaty fahantrana lalina. Antonona naovana ny fanadadiana anombanana ny ezaka vitan'ny firenena anatin'ny fahantrana ny tanjon'ny ODD. Ny firenena izay mila manova ny fomba fiasa raha ny fanazavana anatsarana ny ady atao amin'ny fahantrana. Ivetika vetivety ny fiainam-pirenena sy ny faneho-kevitra samihafa ao anatin'izay. Tsy mahasoa ny firenena ny fanenjena hety seroa atao amin'ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra. Hoy ny filohan'ny fikambana ny gadra politika tamin'ity androany ity tamin'ity fitondrana ity hoy ny fanazavana. No maro ireo gadra politika ary migadra avokoa izay tsy mitovy hevitra sy manohitohina ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Tranga izay manohitohina tanteraka ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena andao raha antsika ny fanampanazavana entiny mahakasika izay. Anjakany indrindra fa ny FFKM izay hanao ny fikanondom-pirenena tsy ela mba ho ampidirina ho ao anatin'ny dinika ny fampihavanam-pirenena satria everinay fa ilaina apetraka eto amin'ny firenentsika mialohan'ny fifidianana izany fampihavanam-pirenena izany na tokony atomboka fotsiny ary na tsy ho tratra hatramin'ny farany le fenitra fa mba ho tanterahina izany alohan'ny fifidianana mba isin'ny fitoniana mialohan'ny fifidianana satria be dia be loatra ny zava-niseho teto amin'ny firenentsika izay atahorana ahina ny mbola isin'ny korontana sy valifatya raha mitoya izao fomba fitondrana firenena izay mandeha makany amin'ny fanenjehana sy tsy fankatiavana zao. Lafomba vao hafa nivoaka ary nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny rakobolana fandikateny teknika, ekonomika sy arabola tanjona ny anandratana ny teny malagasy amin'ny tontolo ny toe-karena sy anamorana ny fomba fifandraisana sy fifanakalozana mikasika izay. Gaeton Andriatsilavo. Ao eo amin'ny tontolo ny toe-karena sy ny fitantanam-bola navoaka ny rakobolana mampivondrona ireo teny sy voambolana teknika ara ekonomika amin'ny teny frantsay sy teny malagasy izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany. Fiara-miasa teo amin'ireo departementan'ny ministera voakasika sy ny olafitry ny mpanao gazety ary navondrony ny foibe mpitondran'ny serasera eo anivon'ny ministera. Lova napetraka ho an'ireo mpiara-miasa io rakobolana io ary amin'ny mahateny velona ny teny malagasy nentanina ireo andimitoerana any aorina anatsara izany. Fitaovana izay anamorana ny fifandraisana ihany koa moa izy io ary anenana anireo teny vahiny izay ataontsika anaty fanagisosina rehefa manoratra isika rehetra. Tamin'ny taona 2010 no nisy rakobolana voambolana toe-karena farany teto Madagasikara. 20 taona aty aoriana zany isika dia mitondra indray ny fanavaozana n'izany rakobolana izany. Tsy tonga lafatra akory izy io araka ny voalazana Ramatoa Tale serasera teo ary tsy sanatria izahay miambo na vita tanteraka ny teny izay ilaina rehetra amin'ny dikateny io fa kosa efa dingana anankiray lehibe izay hitariana antsika mba tsy hitsahatra hitondra ny anjara-besintsika amin'ny famelomana ny teny malagasy. Anamora bebe kokoa ny fanoratana sy ny fampitana ireo vaovao rehetra mikasika ny toe-karena sy arabola eto amintsika ny fisiny ty rakobolana ity. Hoy ny solotena avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety izay mandray anjara feno tamin'ny famolavolana ity rakobolana ity ihany koa. Ho antsika mpanao gazety fivoahan'ity rakobolana ny terme économique ity dia tokony hanampy be da be ny fanatanterantsika ny asa indrindra zany ho an'ireo mpikirakira vaovao ara-toe-karena. Betsaka ny voambolana ara-toe-karena izay fampiasantsika tsy voadika hatreto aloha amin'ny teny malagasy dia ny fisian'izao rakobolana izao zany dia tokony hanampy be da be ny fandikatsika an'izay voambolana izay dia tokony hanamora kokoa ny fampitantsika ny vaovao ho amin'ireo mpamaky sy ny mpianaotsika. Tsy aivina hatrany ny taona 2010 no nisy rakobolana tahaka izao farany teto Madagasikara. Antenaina fa ampitombo bebe kokoa ny fahafantarany malagasy ny sehatry ny toe-karena sy arabola ity rakobolana ity ka hitondra vokatra tsara eo amin'ny fanatsarana izay sehatra izay. Isan'ny vaovao mahafinaritra ihany koa amin'ity ala ity nahitana fahombiazana ny famerenana ny fihavanana sy ny firaisan-kina tao amin'ny distrika ny Isandra fatra Mahatsiatra Ambony sy ny distrika ny Isandra izay isan'ireo fatra nahitana asandalo betsaka tany aloha ary azo lazaina ho mandry fahalemana sy milamina ny mponina any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Gaeton Andriatsilavo. Manoloana ny fampitehan'ny fihavanana sy ny firaisan-kina ary ny fifankatiavana eny anivon'ny fiarahamonina ny fanaiky ny vahoaka ny Isandra faritra Mahatsiatra Ambony fa amerina ireo soatoavana mamalagasy
nampilamina sy nampirindra ny fiarahamonina fahiny ny fanabeazana ny mahaolona io no asa efa natomboka ka nojerena manokana tamin'izany ireo ankizy sy tanora ary ny vehivavy izay maro anisa ao anatin'ireo commune misy 13 mandrafitra ny district paikady misy 5 no narafitra ahafahana manarina sy mandravona ny firaisan-kiny eo amin'ny samy mpiarabelona. Aseonay eto anatrehany malagasy rehetra fa ato isana dia misy faisakina zay nataony Andriamanalina Betanja faisakina zany ary toizanay amin'izao ary tsy avelanay itony faisakina atao anaty district Sandra. Tsy aivona taona maro zay ny tsy nahitana sandahalo itsony tao amin'ny district ny Sandra. Azo lazaina fa milamina sy mandry fahalimana ny vahoaka vokatra izay. Isandra izay isan'ireo faritra nahitana sandahalo maro tany aloha. Ankoatra ny fanabeazana, irosona ihany koa ny fampiofanana sy ny fanomezana toana ara-pitaovana ireo tantsaha. Eto zao dia efa hisy ny fanaovana formation ho an'ireo tantsaha satria efa milamina ny tany. Ny sisa azo ataonay robokima zany dia manampy tosika fotsiny eo amin'ny fampiofanana, fambolena sy fiompiana zay efa natao tamiry taona zany sy tamin'ny taona aty ary toy izay zany amin'ny taona manaraka. Ny farany herinandro teo, nisy ny hetsika natao amelomana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana nataon'ireo vahoaka ny Sandra izay natao tao amin'ny commune Isorana. Niompana tamin'ny fampahafantarana ny kolotsaina, fanatanjahantena ary fanakalozana sy fanabeazana ny hetsika natao. Lafomba vao hafa mamiratra Madagasikara amin'izao fotoana izao eo amin'ny tontolo ny sport na sport elektronika amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fandresena inefatra ary faresena iray no azo ny solitena malagasy. Miatrika izay tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja sport izay atao an'i Romania amin'izao fotoana izao izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 5 Aogositra lasa teo iandro maefa. Rakoto ny mana Yondem no misolitena ny Madagasikara amin'ity hetsika karakarain'ny Fédération Internationale du Sport ity. Nanomboka omaly ny lalao ho an'ny vorona rehetra ao anatin'ny World Sport Championship nanifendena ny tompon-daka maneran-tany ho an'ny e-sport électronique tanterahana an'ny ESC Roumanie. Firenena 10 no mandray anjara anatin'izany ary manana solon-teny Madagasikara. Nisy sokajy maromaro ihany koa tao fa ny sokajy tsy tekena no nandefasana ny solon-tena avy eto Madagasikara. Ao amin'ny vorona ano misy ny ekipa malagasy izay ahitana ny Allemagne, Australie, Espagne, Pérou ary Ouzbekistan. I Ionjomi kosa izay efa tompon-daka ny Madagasikara tao anatin'ny lalao famarana ny Cyber Game Contexte karakarain'ny Kolo TV no solon-tena malagasy ao anatin'ity lalao iraisam-pirenena ity. Raha ny voka-dalao hatreto, mitana ny laharana voalohany amin'ny vondrona A izay misy azy ny solon-tena malagasy rehefa nandresy ireo mpilalao avy amin'ireo firenena voalaza etsy ambony ireo. Fandresena efatra ary faharesena tokana no azon'ny Ionjomi tao anatin'ny 2 andro ny lalaovany izay. Araka izay vokatra izay, miditra ao anatin'ny play-off ny fifananana araka ny fandaram-potoana ny mpikarakara. Amin'ny 2 septambra izao indray no isy ny lalao manaraka raha ny fandaram-potoana hatrany. Tsahivina ihany koa fa mbola mitohy hatrany ny fifantenana amin'ny sehatra nasionaly ao amin'ny sokajy tekena eto Madagasikara amin'ny alalan'ny Cyber Game Contest. Izay no atao mba ahafahana mifantana ny mety ho tompon-daka nasionaly amin'ity taom-pikatroana 13 ity. Ao anatin'ny fandarana Juventus miaraka amin'ny Élysée Bouterson no ahitanareo ny amba indray ny ity fifananana World Sport Championship ity. Fitaovam-pianarana ny vidy mirary avy amin'ny vehivavy malagasy. Hetsika fanampino ray aman-dreny amin'ny fiatrena ny fidiran'ny mpianatra tonga maro araka izany. Ireo ray aman-dreny nanjifa ny fitaovam-pianarana teny an-toerana tamin'ity androany ity. Ankoatra ny tao Ambohimanarina tonga tany amin'ireo commune ivelana Antananarivo ihany koa ny fikambanana. Vehivavy malagasy miara-miaingy isan'izany ny tany Mahabo sy Karion ho fanamaivana hatrany ny olana mianjady amin'ireo ray aman-dreny malagasy amin'izao akatoko ny fampidirana mpianatra izao. Hoentsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity aletiny maresaka iraisam-pirenena. Tapitra androany ny ultimatum manapetraka ny fitondrana tetezamita ny tafika frantsay ao Niger. Magataka ny alany reto farany ao amin'ny taniny atao anatin'ny 27 ora izy ireo arivo no nrohatra. Manakaiky ny tompo miaramila frantsay omaly nitaka ny fialan'ireo tafika tany antoeran'izay. Ny tombatrany ireo vahoaka manohana ny antso ny tafika nigerianina ao anatin'izao fitondrana tetezamita iray volana teo izao. Vahoaka an'arivo no maly no nidina an-dalambe nanakaiky ny tombo miaramila frantsay ao Niamey nitaky ny alan'izy ireo. Tsy mila frantsay izahay ho ny vahoaka nigerianina, firenena mahantra no iantsony anay, tsy tokony hijanona aty amin'ny taninay noho izany izy ireo.
mitovy amin'izay avokoa ny antsoantson'ireo vahoaka nigeriana miaraka amin'ny fandorona ny sainam-pirenena frantsay. 27 no nomen'ny fitondrana miaramila ireo tafika frantsay ialany ao an-toerana. Tsy aivina, ny farany volana jolay teo no nanongana ny fitondran'ny Mohamed Bazoum sy nitazona ankeriny azy ny tafika nigeriana. Nilaza ny andray andraikitra manokana tamin'ny tsirara ity ny CEDEAO na ny komity ara-toekaren'ny firenena afrikanina tandrefana ary efa imbetsaka no nisy ny fikaonandohan'ireo firenena mpikambana ao aminy ny amin'ny andaminana ny raharaha ao Niger saingy tsy mbola nisy saniditra antsehatra loatra eto. Nilaza ny tsy ampitsahatra ny hetsika ankilan'ireo vahoaka nigeriana raha tsy miala tanteraka ao Niger ny tafika frantsay. Tafika frantsay izay manodidina ny 500 eo no ao Niger isan'ny niady tamin'ny vondrona jihadista. Mifarane tondray ny fampalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrana trano ny fiarahanao tamin'ny fampalalam-baovao ny kolo tamin'ity ala ity manapitafa ho amin'ny raha-mpitsondray ary tombokilasy tonga vaveloma tompoko. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco, vous a présenté Vaovao. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.